anao eto amin'ny andranitra izao sy ny ankiradio isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Eropa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kosalama mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lamba-havarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasina bamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe indray ny tenako mena aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga miaraka aminay amin'izao n'izao anaty izao fandarantsika vavaka fibenina iarahanao amin'ny fandaran'andramoka izao ny ankiradio ary ny groupe izay maharesy fiadanan'ny tompo eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Voninahitro n'Andriamanitra ny afahantsika mbola mihaona eto indray androany fahasoavan'Andriamanitra izao ka dia hoararodintsika ity fotoana androany ity. Miloha zavatra aloha aloha tsika hivavaka miaraka amin'ny fotoantsika ampelantan'Andriamanitra miaraka amin'ny groupe 7 tsika amin'ity semaine ity dia andao ampandrotsika ny fitarika ny groupe 7 rahabavintsika Angelina Rodriguez izy itondrantsika anatin'ny vavaka amin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity ary rahabavy Angelina Rodriguez anao ny fitenenana. Mankasirika indrindra pasitera nanome fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny amponanao ary koa nitsika rehetra izay manaraka izao andarana vavaka fiambenana izao araka hivavaka tsika miaraka izao fotoana izao am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy malalo misaotra anao izay fa ny tanam-pahasoavanao no mbola nitantana sy mivimbenanay nandritry ny tontolo andro iny dia ankehitriny izay dia tafavory soamantsara eto dia mbola noho ny fahasoavanao ihany koa. Misaotra anao satria mbola menao ity fotoana mamy indray izay Jesosy ahafahanay mianatra sy mihaino ny teninao. Ankehitriny Jesosy malalo dia mametraka an'ity fotoana ity eo am-pelantananao izay Jesosy ny fitaovana rehetra izay hoentinay manatotoza izao fandarana izao dia raha koa fa amin'ny raha tsy ho sarobidinao ary ny asa maizina rehetra dia tsy manakely tsy manam-pahainy fanety fa didinay sy roahanay amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabaty izany. Dia ankehitriny Jesosy malalo dia ny fanamasinao ane ny feloha lalana ary ny rahanao hiasa ny ampon'ny tsirairay avy ka tonga fonay izay ihain'izany teny izany ho tony tandrona ka ho aniriny ny teninao ary nizaniza Jesosy mangetaheta fantatra izao fotoana izao mangetaheta ny teninao ianao ny temo Jesosy mahafantatra ny zavatra izay mba handrasan'ilay tolony rehetra no tiany ity dia ianao ame Jesosy malalo efa ametraka ny teny ao am-bavan'ny mpanomponao eny to ka ho tem-pahasoavana ny teny izay voavoaka amin'ny vavan'ny mpanomponao ary izay rehetra mihaino dia tena handray hery amin'izany teny izany ho sitrana amin'ny marary ary hery koa izay mandalo ho ampiveny ary ao koa izay manana olana dia hitraka indray amin'ny alalan'ny teny izay mety ny mpanomponao eto amin'ny teny ity dia mitenena aminay Jesosy malalo fa vonintenanao izay mpanomponao ary izay rehetra ho ataonay eto amin'ny teny ity dia ataonay ho voninahitry ny anaranao irery ihany dia amin'ny anaranao Jesosy tompony sabata no anaovana izao vavaka izao. Alleluia, amen. Alléluia, mankasitraka ny anao nabavy Angelina Rodriguez tanatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny maro fitianao dia mitombosi sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Raha isoary aloha nitsodrano
ho amintsika am'ty androany ity a nitrodrantsika androany a de eo amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraiky amy 10 andininy faharoapolo ka hatramin'ny 20 Jeremia toko fa raiky amy 10 andininy faharoapolo ka hatramin'ny 20 no vakitsika androany. Rehefa hita de raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe langilango sy fiadiko ianao fa ianao no entiko manorotoro firenena ary ianao no entiko mandringana fanjakana ary ianao no entiko manorotoro ny soavaly sy ny mpitaingina azy ary ianao no entiko manorotoro ny kalesy sy ny mpitaingina azy. Ianao koa no entiko manorotoro lehilahy sy vehivavy ary ianao no entiko manorotoro ny anitra sy ny tanora ary ianao koa no entiko manorotoro zatovo sy virjiny sy ny virjiny. Ianao koa no entiko manorotoro mpiandrondry sy ny ondriny iady ondriny andia ary ianao koa no entiko manorotoro ny mpiasa tany sy ny ombiny romozioka ary ianao koa no entiko manorotoro ny gouverneura sy ny lefiny ary ampanotiavako amin'ny Babilôna sy ny mponina rehetra any Kaldea ny raha tsy rehetra zay efa nataony taozina teo masonareo hoy Jehova. Halleluja, amen. Iza moa le ianao io, halleluja. Mombanao Jehova rehefa mombatsika Jehova de tsika ihany no ampiasainy, halleluja, ho langilanginy sy fiadiny ny ampelantanany hanorotoro ny fahavalo, hanorotoro ny fahavalony, atorotoro ny fahavalontsika, halleluja. Ary zao koa ny raha manaiky ianao ataon'Andriamanitra fitaovana de ho hitan'ny masonao ihany koa, halleluja, fa ho ampanodiavon'Andriamanitra amin'ny Babilôna sy ny mponina rehetra ny Kaldea zany zay fahavalon'ny Israely rehetra nanisy ratsy azy, izay rehetra nataony, halleluja, amen. Zao zany ravana malala ianao ne ombany Jehova ianao, halleluja. De rehefa ombany Jehova ianao dia ny zavatra rehetra saika atao nefa natao taminao sy ny mbola saika ho atao aminao de ho ampanodiavon'i Jehova amin'ny fahavalonao daholo, halleluja. De tanteraka amintsika rehetra ne izany tenin'Andriamanitra izany dia raiso ny tsodrano ho antsika rehetrarehetra izay efa tafiditra amin'izao fotoana izao ranabavy nambintso makrinina Koweity, Lovritina France, Mampionina France, Marina Tena Canada, Razana Sylvie Koweity, Anjasaka Patitsi France, Erikarak France, Razana Sylvie Koweity, nambintso makrinina efa dineko teo, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Tsiriambolamela France, Yama Koweity, $100 Koweity, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Jesosy Pandresy Madagascar, Razana Monica Dubai, Artisanat de Madagascar France, Angèle Pagès France, Soameva France, Arsène Apostole Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Thierry Berthelot France, Mirara André Malala Allemagne, Tous Jesosy Malakizay Allemagne, Tsiriambolamela France, Yama Koweity, Kotanela Belgique, Alléluia, Jesosy Pandresy, Zokomihaja Madagascar, Janine Daden Junior France, Alléluia. Erika Rak France, definitively zay Erika teneniko teo. Bersava Koweity, Zandriana France, tonga soa daholo, alléluia. De raha izy zany tsodrano zany ho tanteraka amintsika menakavy ane izany tsodrano zany. Inona ry ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany enira anankiray tsika ifampahirizantsika tiry ty de aveo tsika hamaky tsodrano hamaky témoignage zay avy aminareo. Zavatra reo izy roko vavolombelona voalohany indrindra de nisin'ny fandalana satria natonga ny fandalantsika tara be androany de tsy haiko aloha ny tany aminareo fa ny tanàna misy anay taty androany ny connexion de tena niraikitra ohatran'ireny connexion any amin'ny toerana tsisy connexion reny zara raha misy vidéo zany de tsy voavaky androany tamin'ny Facebook tena sahirana ary rehefa hanomboka ny fandalantsika rehefa aveo de tsy nazaka live ilay connexion de teo niodina efa ho 4 minitra niodina teo zany hoe tokony nanomboka tamin'ny 1 tamin'ny 7 sasantsika de iny tsika vao tafatomboka satria tena mbola tsy nety ary raha olona morakivy
tena janona ny fandarana androany fa tsika tsy morakivy najanona navelanyodina teo de niarany vavaka alleloia na zay taty nanareo tany anatin'ny groupe de nivavaka hoan'ny connexion mba hiverina ny connexion voninahitra n'andriamanitra fa teo de nety ho an'andriamanitra ny voninahitra de lasa misy fandarana zay aloha ny voalohany fitsona vavolombelona ny faharoa alleloia de nisy zavatra nanahirana anazy tokony nanahirana be anazy misy tany ampiasana androany le avana malala amin'ny asa mandrara fa tena hoe tolotsaina ny fanahy masina zavatra kely fotsiny natao de tsy nanahirana ny vany fahasahiranana rehetra tonga tenety tena hoe jany lizy moa zany rehefa ohatr'izao de tsy hita zay anazavananareo an'izy satria zavady tsy ho azonareo mihitsy zavatra le ho azavainy am'le fipetraky le asa fa ny azo lazaina de zao hoe raha tokony zavatra anahirana be zavatra mety adiny ray vao vita de lasa 2 seconda de vita alleluia 5 seconde andeha atao ke ray minitra raha ela indrindra de vita nefa zavatra tokony ataonao adiny ray minitra de vita noho ninona tolotsaina ny fanao masina kely fotsiny tolotsaina kely fotsiny hoe zao atao de zay natao tsy takatry ny sainy zany ngeza be zany de ho an'andriamanitra ny voninahitra tsy vitany adiny ray fa miampy farerahana ngeza be mihitsiny nefa le ray kosa le tolotsaina miodina kely fotsiny de vita atao anatin'ny ray minitra ho an'andriamanitra ny voninahitra tena antahiny tompo androany tsika taraiky sady reraka fa fanahy masin'andriamanitra de miara-mandeha amintsika de tolorany saina zay ny fitsona volombelona avy aty amiko anjaranao ndray zao inona nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanao masoraty de vakiko mihitsy ny temany azonareo de ianiraritsika totsika tira mahafinaritra be ty to anatin'ny tery ty afaka manoratra ianao raha mazoe tokoa manao niditra mivatana mihitsy de afaka miantso ihany koa ianao alefako ty ny compteko alleluia ino ny compteko an'izay antso io fotsiny cliquenao to de antsonao amin'ny messenger de miditra mivatana ianao de efa tahiny tompo ihany koa ianao mino finaritra dolary tsika tahiny tompotsika alefa amitsika itira ty voninahitra andriamanitra Desafio natukianao disosio izao natukianao ny fiainana eto antany angambo iao no toy izao tena fahoriana tsy ailazay tsy aitantaraina verivery hevitra tsy malany zay tokony atao ny foiao misy zavatra zay malalao na de tsy fantatra azy izany avokany ampitso na mbola eo ianao tsy atahotrao fa atrizay tsy nanariay no nanalavitray Zao matuchanao na disi fantatra azy izay avokany ampitso na mbola eo ianao tsy atahotrao fa atrizay tsy nanariay no nanalavitray no natahotrao Jesus zao matuchanao Israel,
fatesana manaraka Maria pisukatra fizao satsianay Fasavana si famindrapunao manarakay tuvo izao atsianay Nabitsy fantatra zizay avokany abitso ramboraleo ianao Sy ataotrao Vaatrizay tsy nanariay Nanamna lavitray Naona mataotrao Tsy sosozao matonjanao Nabitsy fantatra zizay avokany abitso ramboraleo ianao Sy ataotrao Vaatrizay tsy nanariay Nanamna lavitray Naona mataotrao Tsy sosozao matonjanao Naona mataotrao Tsy sosozao matonjanao Naona mataotrao Tsy sosozao matonjanao zay teny zay mihitsy no amaranako azy anampiarezako anao hoe nahoana moa tsika ny atahotra raha mbola fantatsika momba anazy tsika Andriamanitra. Halleluia. Nahoana moa tsika ny atahotra nefa fantatsika tsara fa Jehovah'Andriamanitra miaraka amintsika. Halleluia. Hitanareo ny liona vava rehefa mandeha ny liona vava ny mpiazany ny liona de liona vavy tsy mihemotra mihitsy manoloana ny na elefanta ary eo anoloany na rhinocéros ary eo anoloany de tonga de tengenany tonga de isauteny de ataony zay alavo an'iny tsy mihemotra mihitsy ny liona vavy rehefa andeha hiaza satria zao fantany fa ao aorianany misy liona lahy manaraka anazy izay mbola matanjaka lavitra no izy de mahatonga azy atahotra ny eo anoloany fantany ny ao aorianany hoe izy ry havana malala tokony tsy atahotra ianao satria fantatrao fa Jehovah miaraka aminao tsy misy mahajanona eo anoloanao. Halleluia. Na de liona vavy indray raha tsy mahajanona eo anoloanao satria fantatrao fa Jehovah ny ao aoriananao Jehovah no momba anao ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra maireza mahafinaritra be ny irinona pairana androany tontolo iny narefako foana tao ampiasana tao any amin'ny asa mandraraty eny tena nahafinaritra be mihitsy iny ankasika be anao mihitsy ny irinona ataontsika tamin'ny sabaty ka ataontsika foana. Halleluia. Sotra indrindra zoky aja ho tanteraka aminay koa ane amen. Izy no nanoratra voalohany ary tonga soloa ny ana Mahesoa mbola tsy nanapaiko teo anao Italie Mirarandre Malala Allemagne. Alléluia. Izy nanao nanoratra témoignage voalohany oui zoky marina tena isaoran'Andriamanitra nandamina tontolo androko androany avao tsara daholo ny miaino androany tsara Jesosy. Alléluia. Amen. Mahafinaritra zany anao izy tonga sokono Elifanto pavino Elifanto zoky Velona Rakoto samy tia France reo Angela Rakoto Arvelo Angela Angela ihany angambany tsy de hitako moa le sary fa lavilavitra masoko koatra rehefa nisy nambinana kely navavy Angela Dubai io anao izy zoky Erika. Alléluia. Ozy izy hoe direct Jesosy ny amin'ny tantanan'ny tontolo andro ray androany lamina tsara sady notahinika mbola velona nasoma tsara ary nareo fa ny tamin'ny ratsy rehetra izay menakavy. Alléluia. Amen. Misaotra nanavavy Erika tamin'ny témoignage anao izy raha latojo ny tontolo androko anao izy isaorako an Jesosy fa nahazo teny fakasasana tamin'le patient karakaraiko zay zany androany de nakasika kely aza mampazoto miasa rehefa misy ohatr'izay de raina Jesosy niaro sinomba ary nanome sakafo zaza ho any menakavy kely. Alléluia. Tsara ny tompo. Alléluia.
izy kôdany la nabavy kôdany la misaotran'Andriamanitra mbola narovany tamin'ny lozany io ny afo tamin'ny 200 mètres ny trano an'io heureusement ny pompier tonga maro zareo namono ny afo maty somatsara ny afo sady nomeny tontolo andro favelomana fitahiny hatrany fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery any arabainy nareo zany narovan'Andriamanitra tamin'ny afo tsara ny tompo halleloia hoy ranabavy $100 hoe halleloia tena Jesosy fanafinahitra ny tontolo andro an'io halleloia tsara zany zay Anguilina Rodriguez Anguilina Rodriguez halleloia tena Jesosy malala fa nilamina tsara ny tontolo androko androany tsy tonga naka ny patronko androany de mba asa kely fotsiny nataoko sady mba nisy fotoana nakanena kely misaotra azy nandamina zavarehetra halleloia amen tsara be zany halleloia amen ary ty zany andreo Madagasikara nampaviliana hoy izy hoe halleloia misaotran'Andriamanitra lehibe fa tonga somatsara ny entana nafarana lamina tsy nisy olona nitondrana azy makasitraka indrindra fa zay tamin'ny fitodrana bavaka Jesosy amaly fitiana ohatrany halleloia misaotranao ihany koa dia misaotran' Jesosy sika misaotra azy koa fa nilamina ny tontolo andronay na dia somary mafimafy ny asan'ny vadiko dia vita avokoa izay nasaina natao halleloia fa alfambolona ny fakahita indray izay mianakavy kely teraina Jesosy voninahitra ho azy rery any amen halleloia mafinaritra be zany zoky lina hoy ranabavy ama hoe zoky ama hoe halleloia voninahitra n'Andriamanitra fa tratra n'izao fotoana izao feno fahasalamana hatramin'ny ankonana misaotra Jesosy fa niaro fa nisy masinina lavinay sasahina ny anjera fanaingina fa misy visy aminazy fa simba ny tongon'ilay ambany de ny vibra be le izy lavinay le izy zany de vibra be simba ny tongotry ilay ambany de ny vibra be le izy fa rehefa manasa de noentin'ilay vibra le machine ambony ka ny anjera nefa patronko tsy ato fa misaotra Jesosy fa tsy nisokatra le prise amin'le machine ambony satria tabaka le izy noentin'ilay machine ny anjera ny tuyau koa tapaka feno rano teo amin'le machine fa noho ny fiarovan'ny tompo tsy nisokatra lay courant voninahitra n'Andriamanitra rery any amen halleloia narovan'Andriamanitra mihitsy ianao zany misaotran' Jesosy sika arabaina sy tadoza halleloia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ozy izy zoky Bersaba misaotran'Andriamanitra lamina nafinaritra tontolo andro tsy be asa fa salama tsara ny menakavy tenaina Jesosy tenaina Jesosy malala halleloia amen halleloia ozy izy zoky lovely tenaina Jesosy fa amin'ny fitantanany ny tontolo andro anio fa nilamina tsara tsy tratry ny loza halleloia tsara Jesosy halleloia amen melatsiny toko hoy marina tiana ay nandika le teniko teo izy ozy izy zanina zoky zanina misaotran' Jesosy no ny fitantanao tontolo andro nefa nilamina sy narovanao tamin'ny ratsy halleloia amen halleloia tsara Jesosy oatra zoky zanina tonga zony ny Sarlina io fa Angela Dubai any le Angela Rakotoary Velo halleloia ozy zoky aza hoe misaotra ny simiteranao Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny fitantananao ka nahazo fahasoavana lehibe izay mianakavy kely androany halleloia tsara ny tompo halleloia arabaina amin'izany fahasoavana lehibe zany dia ho an'Andriamanitra rirany ny vony nahitra riavana malala zay no ela sotra nareo rehetra mitsodrananareo mbola nanaovan'Andriamanitra mihoatra lavitra no indray nareo rapito satria naina amin'ny voninahitra an'Andriamanitra halleloia dia ndao ary hitra ohatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika izay hoe tendranambavitsika lazana Monique Mariette any Dubai any aloha vakina ny témoignage ny rahalahy Thierry any koa Berthelot ozy izy rahalahy Thierry hoe bonsoir, dernière soirée ici à Madagascar pour nous ce soir. Demain, départ à 6h30 pour l'aéroport. Hâte d'entendre parler français et hâte de revenir aussi. Alléluia, amen. Et je vous souhaite un bon vol et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Frère Thierry et Zouk Swamev. Alléluia.
Amen. Bon vol et bienvenue déjà. On vous souhaite la bienvenue en France. On se voit la semaine prochaine, je pense, j'espère. Alléluia. Amen. Direct Jesosy zy ranabavy mihaja fa niarona menakavy kely na dia direct Jesosy niarona menakavy kely ka tapahoana somatsara ny zavanitranga riva teo dia mbola niarona menakavy kely ka tapahoana tokantrano felonaina nomeny saza isorako Andriamanitra. Alléluia. Tsara ny tompo. Zay no ela hitra amin'ny tolotena avy hatrany tsika eto zanam-pahatsira zanamorika dia meno finaritra daholo tsika dia rehefa avy vita ny tolotena dia veloneto ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Nabavy zanamorika anao ny fitenenana. Tany tompo astera, tany tompo atsika rehetra izay mpanaraka vakoka fiangonana. Be avy natafiaraka eto amintsika indray amin'izao alina zao. Dia ny ten'Andriamanitra izay vakiantsika androany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:20. Vakiantsika manomboka amin'ny 9:20 dia faranantsika amin'ny 9:20. Mpanjaka voalohany toko 7:20. Vakiantsika manomboka 9:20. Faranantsika amin'ny 9:20 dia mivavitoa zao na Jesosy hoe ny soramandry nina ny ran'Andriamanitra ilay mpaminany hananatra ny Jeroboama noho ny nanaovany ireo sarin'olon-kely sy sarin'olon-kely ireo sy ny nanjo azy. 9:20. Ary nisy mpaminany antitra anankiray tao Betela ary tonga ny zanany ka nilaza tamin'izay rehetra nataon'ilay lelan'Andriamanitra androtriny tao Betela ary nolazain'ireo tamindreny koa ny teny izay nolazaindra lehilahy tamin'ny mpanjaka ary hoy ireny taminy aiza no lalana nalehany fa ny zanany efa nahita ny lalana nalehan'ilay lelan'Andriamanitra izay tonga avy tany Joda. Ary hoy izy tamin'ny zanany asilaseny biriky nitingenako dia nasilaseny biriky nitingenany ka dia nitingenany ary dia nanaraka ilay lelan'Andriamanitra izy ka nahita azy nipetraka teo ambanin'ny hazo terebita. Ka hoy izy taminy ianao moa ilay lelan'Andriamanitra izay avy tany Joda? Ary hoy izy iny izany hoy izy. Dia hoy izy taminy andeha hiaraka amiko ho any an-tranoko mba hihinan-kanina fa hoy kosa izy tsy mahazo miverina hiaraka aminao aho na hiditra any an-tranonao ary tsy hihinan-kanina na hisotro rano aminao aty aho satria tonga tamiko ny tenin'i Jehova hoe aza mihinan-kanina na misotro rano any ary aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao. Fa hoy kosa izy taminy za koa mba mpaminany tahaka anao ihany ary nisy anjely nilaza tamiko araka ny tenin'i Jehova nanao hoe ento miverina hiaraka aminao ho an-trano izy hihinan-kanina sy hisotro rano. Kanjo lainga izany dia niveriny niaraka tamin'izay izy ka nihinan-kanina sy nisotro rano tao an-trano. Ary raha mbola nipetraka teo amin'ny latabatra izy roa lahy dia tonga tamin'ilay mpaminany antitra tonga tamin'ny mpaminany nitondra azy niverina ny tenin'i Jehova ary izy niteny mafy tamin'ilay lelan'Andriamanitra avy tany Joda hoe zao nolazain'i Jehova satria nandany tenin'i Jehova ianao ka tsy nitandrina ny didiny izay nandidian'i Jehova Andriamanitra anao fa niverina nihinan-kanina sy nisotro rano tany amin'ny tany izay nandraran'i Jehova anao hoe aza mihinan-kanina na misotro rano dia tsy ho tonga any am-pasandrasanao ny fatinao. Alleluia. Amen. Teto riavana dia nisy mpanjaka tao hoe Jeroboama. Dia Jeroboama nanao izay ratsy indrindra teo anatrin'Andriamanitra satria nanompo sampy izy
Andriamanitra mantsy dia atsika. Andriamanitra aloha ka hanao zavatra dia mananatra manao izy. Rehefa tsy maneky anariny ilay olona dia izay hoe izy mandray fanapahan-kevitra. Ka dia nanirika mpaminany Andriamanitra andeha hananatra an Jeroboama mpanjaka tamin'ny Betela. Dia lasa lehilahin'Andriamanitra, azontsika vakiany tsara ny ten'Andriamanitra fa nandeha lehilahin'Andriamanitra dia rehefa nosina izy dia nandeha izy dia nanifahagagana sy famantarana maro teo amin'ny alitaran'i Jeroboama teo Betela. Dia nisy fotoana tamin'izay tezitra ny mpanjaka, nanindritra ny tanany tamin'ny mpaminany izy dia naty tanana ny mpanjaka. Rehefa naty tanana ny mpanjaka dia nangataka izy mba hivavahan'ny mpanjaka amin'ny Jehovah-Andriamanitra. Dia rehefa nentiny mpaminany ambavaka tanan'ny mpanjaka dia sitra dia niveriny tahaka ny teo aloha. Dia ity mpaminany ity anefa alohan'ny alany trano dia nisy teny nisy zavatra nandraran'Andriamanitra azy tsy azony ataony amin'ny diany mandeha Betela. Dia ny nandraran'Andriamanitra azy dia izao: mpaminany ity tsy mahazo miantrano an-tranon'olona, dia tsy mahazo ihany koa misotro rano na misakafo raha misy olo manasa azy any. Dia tsy miverina amin'ny lalana izay efa nalehany. Izany hoe rehefa mody avy amin'ny Betela izy dia tsy maintsy mandray lalana, momba lalana, mandeha amin'ny lalan-kafa izy, fa ilay lalana izay nombany tamin'ny voalohany dia tsy ombany intsony satria izany ny tenin'Andriamanitra tonga taminy. Dia nanaiky izy ary nankatoha izy satria rehefa sitra ny mpanjaka dia nanasa azy ho eny an-tranon'ny mpanjaka izy sady omeny mpanjaka zavatsoa sy ny rehetrarehetra. Dia tsy nanaiky izy nandao satria tenin'Andriamanitra koa nandrara azy mba tsy hanotana eo anatren'Andriamanitra dia tsy nanao izy, tsy nandeha izy. Tamin'ity fotoana ity nefa misy mpaminany ihany koa tamin'ny Betela. Mpaminany io efa antitra izy io dia mananjanaka izy io. Ka dia zavatra rehetrarehetra izay nataony mpaminany Jehova izay avy tany Betela, izay avy tany Joda teo amin'ny Betela teo anatrehan'ny mpanjaka, dia hitany sy regniny ity zanaka lehilahy mpaminany antitra izay tany Betela ity. Ary rehefa hitany ankizy reto ny zavatra izay nataony mpaminany teo anatrehan'ny mpanjaka tao Betela, dia rehefa tonga tany an-trano izy dia nitantarainy tamin'ny ray aman-dreniny. Dia rehefa nitantarainy tamin'ny ray aman-dreniny izany zavatra rehetrarehetra fahagagana sy famantarana maro izay araka izay nampitondra an'Andriamanitra izay nandraran'Andriamanitra ny mpaminany dia nitantarainy. Dia rehefa ren'ilay ray aman-dreniny izany dia nanontany izy hoe ary aiza ny lalana izay nalehany dia nitadiaviny. Rehefa nitadiaviny izy dia tratrany any teo amin'ny hazo atao hoe nandeha izy dia nitady an'ilay nagnaraka ilay lehilahin'Andriamanitra izay efa loso teny amin'ny lalana hafa teny. Dia nitadiaviny dia tratrany teo amin'ny hazo atao hoe terebita nipetraka teo ny mpaminany. Petrapetraka teo izy dia niteny izy hoe amin'ny andeha faha-efatra ambin'ny folo. Rehefa hitany mipetraka teo ilay lehilahin'Andriamanitra dia hoy izy: ianao moa ilay lehilahin'Andriamanitra avy tamin'ny Joda? Ary hoy izy: eny, izany hoy izy. Dia hoy izy taminy: andeha hiaraka amiko ho any an-tranoko mba hihinan-kanina. Tadidintsika tsara ilay teny tamin'ny andiny fahafito ireny dia tamin'ny mpanjaka nanasa azy dia tsy nandeha izy. Dia ity mpaminany antitra ity indray dia nanasa azy indray ho any an-tranony. Dia mbola nandao indray lehilahin'Andriamanitra mpaminany izany, nandao ny fangatahany ity ilay mpaminany tao amin'ny Betela. Dia rehefa nandao izy dia hoy izy hoe Andriamanitra hoy izy niteny tamiko fa zaho izy
tsy mahazo miverina hiaraka aminao aho na hiditra any an-tranonao ary tsy mihinan-kanina na hisotro rano aminao aty aho, satria tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe aza mihinan-kanina na misotro rano any ary aza miverina amin'ny lalana efa nandehanao. Zany zany tenin'Andriamanitra. Dia araka izay nitantarainy tamin'ny mpanjaka taloha tary dia mbola iny koa naverina teto tamin'ny le mpaminany namany. Dia rehefa nilazana zany izy dia ny sista ihany le mpaminany antitra anankiray tao amin'ny Betela dia hoy izy hoe za koa izy mbo mpaminany tahaka anao ihany, za hoe ny mpaminany tahaka anao ihany ary nisy anjely nilaza tamiko araka ny tenin'i Jehovah nanao hoe ento miverina hiaraka aminao ho any an-tranonao izy hihinan-kanina sy hisotro rano. Teto nandenga le lehilahy le mpaminany tao Betela zany nandenga tamin'le mpaminany avy tany Joda. Izy tsy nisehony anjely izy ary Andriamanitra koa tsy niteny taminy hoe averino izy, sady Andriamanitra ne niteny tamin'ny le mpaminany avy tany Joda hoe aza miverina, aza mihinan-kanina any ianao aza misotro rano any ianao fa aza miverina amin'ny lalana izay efa nandehanao. Zany ny tenin'Andriamanitra. Kanjo nilaza le lehilahy anankiray hoe fa nisehony anjely hono izy. Kanjo lainga izany izy ny tenin'Andriamanitra. Dia niverina rehefa niteny an'izany ny mpaminany za koa mbo mpaminany tahaka anao tsika miara-miasa tsika samy zanak'Andriamanitra tsika da hoy tsy manino satria za fa nisehony anjely zaho sady fa nitenen'Andriamanitra hoe verino izy ento miverina any amin'ny tranonao izy hisotro sy sakafo. Nefa zany rehetrarehetra zany lainga daholo. Tia andatsika ty lehilahy mpaminany avy tamin'ny Joda ty nitanjona. Dia niverina niaraka tamin'izy ka nihinan-kanina sy nisotro rano tao an-tranony. Ary raha mbola nipetraka teo amin'ny latabatra izy ro alafo dia tonga tamin'ilay mpaminany mitondra azy niverina nitenin'i Jehovah. Zay ve izy nitenen'i Jehovah izy tamin'ny voalohany izy zanany no miteny taminy hoe any misy mpaminany, any zao nataony dia zao zavatra miseho. Dia nitenin'Andriamanitra zay tonga tamin'ny lehilahy izy mitondra azy niverina dia zao. Ary izy niteny mafy le mpaminany mitondra azy niverina zany niteny mafy any mpaminany avy tamin'ny Joda. Hoy izy, ary izy niteny mafy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra avy tamin'ny Joda hoe zao no lazain'i Jehovah, satria nandany tenin'i Jehovah ianao ka tsy nitandrina ny didiny izay nandidian'i Jehovah Andriamanitra ianao fa niverina nihinan-kanina sy nisotro rano tany amin'ny tany izay nandraran'i Jehovah-nao hoe aza mihinan-kanina na misotro rano dia tsy ho tonga any ampasandrazanao ny fatina. Nampalahelo ry havana, nampalahelo satria mba nijoro ihany izy teo ambony fa rehefa niteny ty lehilahy ty hoe fa za koa mpaminany dia lava izy. Andeha hananatra olony diany andeha hananatra olony diany tao amin'ny tao Betela. Nampalahelo fa izy indray no lava. Iny moa tiako hatonga amin'ny ry havana. Andriamanitra dia tsy miova amin'ny teny. Marobe ny fampianarana amin'izao fotoana zao, azo atao daholo ny zavadrehetra. Fa raha tsy mihezika mizaha baiboly atsika, mamaky baiboly dia mangataka fanahy masina dia lava daholo ny olona rehetrarehetra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia misoratra anatin'ity baiboly ity, ary matoa izy nisoratana dia hitandremana. Ary misy milaza hoe azo atao ny zavadrehetra azo andro fahasoavana zao. Zany ve lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ary koa milaza hoe fa tsy ilainy zany fahamasinana zany fa azo atao daholo na dia mitory teny ambony telopitra manao pataloha tsy maninona zany.
zany ve ny ten'Andriamanitra. Ary milaza fa zavatra rehetra azo hoanina e. Maro be dia be ny toriteny hitantsika eny amin'ny tontolo iny, eny amin'ny fitohantenany regny. Zany ve ny ten'Andriamanitra ino? Zany ve ny ten'Andriamanitra ry havana? Fa raha tino ny ten'Andriamanitra tonga ny ten'Andriamanitra teto dia ny tsy hiverenan'ny lehilahy ty lala. Zay efa nalehany moa ohatra izany. Atsika taloha samy nanana ny fiainana. Dia rehefa tonga amin'i Jesosy atsika dia olombovao. Dia amin'ny fotoana atsika efa miaraka amin'i Jesosy nefa atsika miverin-dala dia ten'Andriamanitra ilay marina. Fa tsy mahavita ninino atsika rehefa miarana amin'Andriamanitra. Ary fahafatesana ny tambiny ota izy ny ten'Andriamanitra teto nanapofo zany rehetrarehetra zany. Ary tanjon'ny devoly toetra ny devoly mantsy toetra ny lehilahy ity satria anovo kosa zany dia mbola izy indray nandatsy azy ny teny mafy azy. Nalatsa tao anaty lavaka izy dia mbola izy koa ny teny mafy an'Andriamanitra. Anahoana tsy nahatandry ny tenin'Andriamanitra? Anahoana tsy nitandrina izay tenenin'ny Jehovah'Andriamanitra? Ino ary azy ny lehilahy ty nolazainy teo anatrehany ny anankiray? Tsisy azo nolazainy, ny eny mijery fotsiny ny azo natao satria tena latsaka izy, tena zany tokoa ny toetra ny devoly amin'izao fotoana zao ny saritiny amin'ny fahotagnan'ny olona. Saritiny amin'ny fahotagnan'ny olona. Rehefa latsaka ny olona anankiray dia io izy amin'izay miseho izy dia miambanga. Zao ataonao, zao ataonao. Zany ny toetra ny devoly amin'izao fotoana zao atsika miteny zao. Atsika tsy misy olona tena hoe mahery be zany atsika rehetra. Na hoe atsika efa mitondram-bavaka. Mitondram-bavaka mba hijoro foana. Mba tsy ho lavo ny fakam-panahinao atolotra ry havana mitondram-bavaka. Mitondram-bavaka atsika fa mitondram-bavaka. Be dia be ny fakam-panahy zay miseho eo anoloantsika tsy mijery izy na mpaminany na iza na mpitoro teny tsotra zao fotsiny na pastera angezabe na iza tsy izany mijerevana. Fa ny tanjony dia handavo fotsiny. Ary efa latsaka dia tena zany tokoa. Naty ngera lehilahy naty izy. Ary nisy tanjony tao ambadika tao rehefa naty ilay mpaminany izay andeha nanatra. Ilay nanarina tsy niova tamin'ny ratsy fanaony dia izy indray no lavo mampalahelo zavatra ohatran'izany. Ka dia mijoro tsara atsika rehetrarehetra mitondram-bavaka atsika fa mitondram-bavaka atsika mba ho tafijoro tsara amin'izao andro farany zao be dia be ny fampianarana fa jareva tsara anatin'ny baiboly vakio. Rehefa mamaky baiboly atsika fantatra atsika tsara foana hoe zany marina tokoa zany tenenin'ny pastera zany tokoa zany tsy anaty baiboly zany dia fantatra atsika manavaka izy. Batisa dia batisa zay ny tenenin'i Jesosy dia aromboko anatin'ny raha tahaka natao tamin'i Jesosy. Dia misy niteny raha tete fo dia efa mety izy ny tenin'izany anaty baiboly ve zany. Zavatra ohatran'izany zany mampalahelo zany. Dia hoe ten'Andriamanitra avadika ohatran'izany dia mitarika olo mandeha amin'ny fahaverezana ilay izy dia mampalahelo. Dia satria tsika rehetra ny aina mino fa misy zavatra niraisinao tamin'izay dia voninahitra ny eo an'i Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Tena mahafinaritra be ilay toriteny, mahafinaritra be ilay soraninanao nampavy razana Monika tao anatin'izay toriteny nentinao izay. Fa tena mampisaina ilay izy ary tena mamperitreritra ary afaka andraisantsika lesona tsara mihitsy androany. Dia Andriamanitra manankiram-pahasalamana namaly fitianao dia mitombositra sy fahasalamana hatrany mahireza foana amin'ny asa mitombo. Alleluia. Miangavy aminareo misy olona ve anankitelo. Alleluia. Misy olona ve anankitelo volontaire androany. Dia misy amankiteny lava be mihitsy sika androany satria tiako azontsika tsara raha voavakintsika reto teny lava be reto amin'ny vakiany reto olona telo reto dia mazava be amintsika io tantara io, mazava tanteraka tsy misy anampiana, tsy misy analana. Kely sisa ny famelabelarinao ataoko
raha voavakitsika ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ka izy ary no mazoto amaky tenin'Andriamanitra mila olona telo. Ny olona voalohany afaka atao de efa miantso daholo nareo de zahako miantso anareo avy eo hoe iza no olona telo volontaire. Afaka atao de miantso fotsiny nareo na efa en ligne ary de hitako fotsiny hoe iza avy nefa niantso teo de to de atsoko ao aorianan'izay. Ny mamaky ny teny voalohany de ao mpanjaka voalohany toko 12. Mpanjaka voalohany toko 12 zany hoe tantara ny toko talohany io zany. Satria vakitsika ny mpanjaka voalohany toko 12 manomboka ny 520 ka hatramin'ny 730 zany hoe ny mpanjaka voalohany toko 12 tapany farany. Alleluia. Dia ny mamaky ny faharoa de mpanjaka voalohany toko 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 720. Zay de maray note nareo raha latody zany efa miditra ao. Raha latody mamaky ny mpanjaka voalohany toko 12 andininy 520 ka hatramin'ny 730. De iranavavitsika Erika ndray amaky ny mpanjaka voalohany toko 13 mpanjaka voalohany toko 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 720. De Izoky Angodina Rodriguez amaky ny tapany farany amin'ny mpanjaka voalohany toko 13 andininy 20 ka hatramin'ny 730. Vorainareo note daholo zay raha latody amaky mpanjaka voalohany toko 12 andininy 520 ka hatramin'ny 730. De Izoky Erika raka amaky ny mpanjaka voalohany toko 13 andininy voalohany ka hatramin'ny 720. De Izoky Angodina Rodriguez marina azy amin'ny mpanjaka voalohany toko 13 andininy 20 hatramin'ny 430. Alleluia. Ka rehefa hita ary ny teny efa ao ihany koa izandry tojo nazo asitsika sary aloha sa ahoana lao asina sary. Alleluia. Dia menanao raha fitenena zandry tojo mahereza mivaky teny lavabe sotra indrindra amin'ny fandraisana anjara. Jesosy tao tseratra toera-betsaka pastera nanome fitenenana serako amin'ny fahafavirena efa nisotro rano hoe avonina maky teny ao ary. Mpanjaka voalohany toko 12 andininy 520 ka hatramin'ny 730. De vakitsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika aloha ny soramandry ny nanaovan'i Jeroboama ireo sarin'ombilakely volamena tao Betela sy Dana. Diny 520 anaran'i Jesosy. Ary Jeroboama dia nanamboatra any Sekema any amin'ny tany avonan'i Efraim ka monina tao. Ary raha avy tao izy dia nanamboatra any Pehuela koa. Ary Jeroboama nanao anakapo hoe izao ny fanjakana dia hody amin'ny taranaka Davida ihany. Fa raha miakatra mony zavatra atao fanakitra ao amin'ny trano Jehovah ny Jerosalema ny vahoaka dia hody amin'ny tompony indray ny fondy dia amin'ny Rehoboama mpanjakan'ny Juda. Ary dia hamono izy ka iverina any amin'ny Rehoboama mpanjakan'ny Juda indray. Dia nihevitra ny mpanjaka ka nanao blakely volamena roa. Hoy izy tamin'ny olona aoka izay ny fiakaranareo any Jerosalema ry Israely eo. Indreo ny Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Ary ny anankiray dia napetrany tao Betely fa ny anankiray kosa dia tao Dana. Ary isan'ny zavatra izany dia tonga fahotana fa ny olona dia nandeha hivavaka teo anatrehany anankiray amin'ireo hatrany Dana. Ary nanao trano teny amin'ny fitoerana avo izy sady nanendry olona hafa hompisorona izay tsy isan'ny taranaka Levy. Ary Jeroboama nanendry andro firavoravoana tamin'ny andro 15 ambin'ny folo amin'ny volana 10 tahaka ny andro firavoravoana tamin'ny Juda ihany. Ka nanatra fanakitra teo ambonin'ny altara izy. Toy izany no nataony tao Betely fa namono zavatra tao fanakitra ho an'ireo ombilakely izay nataony izy. Ary nampitoeriny tao Betela ireo sorona amin'ny fitoerana avo izay notendreny. Ary nanakitra fanakitra teo ambonin'ny altara izay nataony tao Betely izy tamin'ny andro 15 amin'ny volana 19.
volana izay notendreny araka ny sitrapony ihany ary nanao andro firavavona ho any zanak'i Israely izy sady nanaritra fanatitra teo ambony alitara sy nandoro didikasy manitra. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka ninanao raha latojo tao anatin'izay vaky telo mahafinaritra be sady misosasosa tsara. Andriamanitra manankiram-pahasoavana maro fitianao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Alleluia. Ndao indray alitsika apitra andranambavitsika Erika. Ranambavy Erika indray zoky Erika indray dia hamaky ny mpanjaka voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Anao fitenenana ranambavy Erika. Makasitraka pastorana amin'ny fitenenana dia makany tena tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ambony dia vakotoy izao hoe ninanan'Andriamanitra ilay mpaminany ananatra amin'ny Jeroboama no nanaovany ireo sary omby kely ireo tsy ninanjo azy. Ary nisy nanan'Andriamanitra ary tany Joda tonga tany Betely no niteny Jehova raha mbola mitsangana teo aniran'ny alitara androdidikasy manitra i Jeroboama. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra miantso ny alitara araka ny teny Jehova ka nanao hoe ry alitara izao no lazain'i Jehova indro isy zaza ateraka ho an'ny tanàna Davida Josia no ho anahany ary novonoina ka aterina eo amboninao misorona amin'ny fitoerana avo izay mandoro ny didikasy manitra eo amboninao ary ny taolan'ny olona no hodorany eo amboninao. Ary naneo fahagagana amin'izay izy nanao hoe izao ny fahagagana izay nolazain'i Jehova indro hitresaka ny alitara ka ikorotsaka ny lavenona izay eo amboniny. Ary nondreny Jeroboama mpanjaka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra izay niantso ny alitara tao Betela dia naniditra ny tanany niala tamin'ny alitara izy ka nanao hoe azony ilay io dia maty iny tanany nanondro azy iny ka tsy azo noketrahina intsony. Dia nitresaka koa ny alitara ka nikorotsaka ny lavenona teo amboniny araka ny fahagagana izay nasehon'ny ilay lehilahin'Andriamanitra no nitenin'i Jehova. Ary ny mpanjaka namaly ilay lehilahin'Andriamanitra nanao hoe mba hifony amin'i Jehova Andriamanitra ao ka mivavah ho ahy mba ho azoko ketrahina indray ny tanako. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia nifona tamin'i Jehova ka dia azo ny mpanjaka noketrahina indray ny tanany ka tonga tahaka ny teo. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny lehilahin'Andriamanitra andeha hiaraka amiko ho any an-trano ianao mba hanao ody amam-bava-fo kely sady omeko zavatra ianao. Fa hoy ilay lehilahin'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka na dia omenao ahy aza atsasaky ny ao an-tranonao tsy hiditra any an-tranonao na hihinan-kanina na hisotro rano aty aho. Fa izao no tenin'i Jehova nandrara ahy aza mihinan-kanina na misotro rano na miverina izay lalana efa nalehanao dia nandeha tamin'ny lalana hafa izy fa tsy miverina taminy ilay nalehany ho an'ny Betely. Fa nisy mpaminany antitra anankiray tao Betely ary tonga ny zanany ka nilaza tamin'izay rehetra nataon'ilay lehilahin'Andriamanitra andro-triny tao Betely. Ary nolazain'ireo tamin'indrainy koa ny tenin'izay nolazain'indray lehilahy tamin'ny mpanjaka. Ary hoy indray ny taminy aiza no lalana nalehany fa ny zanany efa nahita ny lalana nalehan'ilay lehilahin'Andriamanitra izay tonga avy tany Joda. Ary hoy izy tamin'ny zanany asio lasely ny boriky hitaingenako. Dia nasiana lasely ny boriky hitaingenany ka dia nitaingenany. Ary dia nanaraka ilay lehilahin'Andriamanitra izy ka nahita azy mipetraka teo ambanin'ny hazo kely mbity. Ka hoy izy taminy ianao moa ilay lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda? Ary hoy izy eny izao no izy. Dia hoy izy taminy andeha hiaraka amiko any an-tranoko mba hihinan-kanina.
fa io kosa izy tsy mahazo miverina iaraka amiko miaraka aminao na hiditra any an-tranonao ary tsy hihinan-kanina na hisotro ranonao aty aho satria tonga tamiko ny teny Jehova hoe aza mihinan-kanina na misotro rano any ary aza miverina amin'ny lalana efa nalehanao. Fa io kosa izy taminy izao koa mba taminany tahaka anao ihany ary misy anjely naza tamiko araka ny teny Jehova nanao hoe ento miverina iaraka aminao ho any an-tranonao izy mihinan-kanina sy hisotro rano tanjo laingany izany. Dia niverina miaraka taminy izy ka mihinan-kanina sy misotro rano tao an-trano. Amen. Alléluia, mankasitraka indrindra-dranabavisika Erika atao anatin'izay fizarana atao anatin'izay vaky teny mamy be izay noentin'izay. Andriamanitra manam-pahasoavana any maro fitianao dia tombositra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Amarina ny vaky teny ary zakagina hoe lava be vaky teny vakeo satria ilaina fantatritsika le tantara mba tonga an'le fanazavana azava amintsika rehefa avy eo. Alléluia. Dia loariaritsika apiditra olona fa manaraka indray. Alléluia. Masolo ohatry mbola tsy tafiditra ny anabavintsika ny Rodriguez sao dia misy olona afaka misolo, misy olona ray manao appel maki ny tenin'Andriamanitra farany zay mpanjaka voalohany toko 720 dia ny 20 ka hatramin'ny 4 satria ohatra tsy mety tafiditra ranabavisika Angirina Rodriguez iza no volontaire farany ao amaky teny fa tsy tafiditra ny appel ny ranabavisika Angirina Rodriguez azafady indrindra dia toa dia miantso izay olona izay azafady raha misy. Alléluia. Sambory zany fahasoavana zany fa zava-dehibe zany manao asan'Andriamanitra zany ravany. Alléluia. Satria tsy tafiditra ny appel ny ranabavisika Angirina Rodriguez mety misy olona ny connexion nefa izy nefa tokony prévu tokony ianao dia raha misy olona tafiditra ihany izy kaiko tafiditra ihany izy tafiditra somatsara ihany ranabavisika Angirina Rodriguez andao ary menazy avy hatrany ny fitenenana ranabavisika Angirina Rodriguez inona tsy inona ny vakio ary le tenin'Andriamanitra zafady mpanjaka voalohany toko 720 dia ny 20 ka hatramin'ny 730 azafady indrindra. Mankasitraka fahatenenana Dieu amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mbola mipetraka teo amin'ny latabatry izy roa lahy dia tonga azo mivery Jehova ary izy miteny mafy tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra avy tamin'ny Joda hoe izao no lazay Jehova hoe ianao ka miditsika mandidiny Jehova Andriamanitra ao anao fa niverina mihinan-kanina sy misotro rano tany amin'ny tany anao izany mihinan-kanina na misotro rano dia tsy ho tonga ny mpasan-drazanao ny vatinao ary rehefa avy mihinana sy mitaingenan'ilay mpaminany miverina ary noho nandeha izy dia misy liona nifanena-tany ny teny an-dalana ka nifany niakatra teo an-dalana ary ny biriky mijanona teo anilana ary ny liona koa mijanona teo anilana ary indreo nahita ny farateo an-dalana sy ny liona mijanona teo anilana fa dia laka nandeha ireo dia nitoeran'ilay mpaminany antso ary noho nandeha izany ilay mpaminany izay nalerina azy tany an-dalana dia Andriamanitra nandalo teny Jehova izay fa natolotra Jehova liona izy ka noviravira sy novonoana ary izy niteny tamin'ny zanan'ilay hoe asola teny ny biriky faingenana teny ary noho nandeha izy dia nahita fatin'ilay lehilahy niakatra teo an-dalana ary ny biriky sy ny liona samy na tsy mihinana ny fatina na namiravira ny biriky ary nibetany
fahaterona nyborika dia nety miverina ary tonga tao tanàna ilay taminany antitra mba izy foana sy andevona na levy tao am-pasany dia nitomaniny olona hoe indrisy ry zalahy ary rehefa voaleviny raha dia olana rehefa maty eo dia mba levenao amin'ny fasana izay ilevenan'ilay lehilahin'Andriamanitra nytaoko fa tsy mety ho tanteraka ny teny nantsona noho ho tonga amin'ny alitara ho Betely sy amin'ny trano rehetra eny amin'ny fitoerana avy izay any tanàna misy. Fatako Jeroboama tsy mbola niala tamin'ny lalan-dratsiny ihany fa mbola naka tamin'ny ankavia asorina amin'ny vava fa na izy tia izany dia natsokana mba ho ary dia tonga fanotantaranako Jeroboama izany ka namorana sy nandringana azy tsy eo ambony. Alléluia. Mankasitraka andrianao ranavavy Angelina Rodriguez sady misaotra ny ranavavy Linatsika efa vonimbonina tao ambadibadika tao koa iantso raha sanatria ka tsy nety ny appellan'ny Zoky Angelina fa nety mola izy isaorantsika n'Andriamanitra izany. Lavalava ilay tantara teo satria tsara fantatritsika ny fetim-boan'ny tantara fa sao dia ny fiafarany ihany mantsy no nity atsika dia manjary tsy mety. Zao zany ny zavatra nitranga rehefa nitsaraka ny fanjakan'ny Israely dia nitsaraka ny fanjakana zara roa dia nitsangana ny fanjakan'ny Israely dia nitsangana ny fanjakan'ny Joda. Ny fanjakan'ny Joda dia nentin'ny zanaky Solomona tao Rehoboam fa ny fanjakan'ny Israely kosa dia nentin'ny mpanompon'ny Solomona izay atao hoe Jeroboam. Rehefa nitsaraka zany ireo dia rehefa nitondra ny fanjakan'ny Israely zany i Jeroboam dia nefa ny fiangonana ny tempoly ao a Jerosalema dia any amin'ny misy an'i Rehoboam satria tompoko ao fanjakan'ny Joda zany dia nataotry Jeroboam hoe raha mandeha mivavaka reto olo reto dia mahita ny Rehoboam dia fanerasera aminy ao dia iverina ho lasany any indray ny fanjakana. Dia zao ny nataony tsy nahavelany akara tany a Jerosalema intsony ny olona hivavaka fa nanamboarany Andriamanitra. Inona saka toko inona no fanjakana inona no mpanjaka no Andriamanitra namboariny mbola kely volamena takany nataony Arona dia nanao anankiroa izy zany hoe tanàn-dehibe anankiroa dia Betela sy Dana dia samy nasiny. Amin'izay zany ny olona tena voafeo ao anatin'ny fanjakana tsy mandeha intsony mitady an'Andriamanitra any Jerosalema. Zay zany le tantara. Zany hoe lasa naninona zany Jeroboam lasa tafalatsaka tao anatin'ny fanompontsampy izay tena hala an'Andriamanitra. Ny tsara fantatritsika ravana marina hoe tsisy fahotana kely na fahotana be anatry an'Andriamanitra fa za rehefa nambalana nandinika fa ny fahotana tena tena tsy zaka an'Andriamanitra dia ny fanompontsampy sy ny fijangatsangana. Ny fanompontsampy io tena tsy tian'Andriamanitra satria io fanompontsampy io tena anolona anazy ary fijangatsangana dia fahotana mikasika ny nofontsika. Reo zany tena tsy tian'Andriamanitra reo. Dia inona amin'izay zavatra nitranga rehefa izay zavatra nataon'ny Jeroboam dia mbola nialan'enina Inona ny fialanan'enina nataon'Andriamanitra. Ny mpanjaka voalohany toko 7 amin'izay nandrahan'Andriamanitra ilay mpaminany hananatra. Zafady hananatra izay ny tanjona hananatra ny Jeroboam no nanaovany ilay sary lahy kely reo reo zany nanana mission zany ty mpanompon'Andriamanitra ity hananatra ny Jeroboam dia hanala ny Jeroboam amin'ny fanompontsampy dia ampiverina azy amin'Andriamanitra.
ny mpanompon'Andriamanitra rehetra nge rehefa namalala manana mission e. Izaka ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia misy mission spécial ampanaovin'Andriamanitra an'iny olona iny. Tsara fantatritsika izay. Isika zany zao mission antsika eto amin'ny fandarana andramoka izao dia mitondra ny filazantsara anatin'ny tokantranon'ny olona tsirairay avy amin'ny alalan'ny telefônina. Rehefa minorina ty fandarantsika dia zay mihitsy le tanjon'ny fandarantsika mba hoe ho tonga ny tokantrano amin'izay. Tsy voatery makany am-piangonana intsony ny olona fa ngamona reo Koet manana fiangonana, ngamona reo amin'ny tany arabo manana fiangonana, fa ao amin'ny efitrano kelinareo dia marety teny dia marety tenin'Andriamanitra. Zay zany zao mission'ny Ankiladio. Alleluia. Ankiladio tsy nanana mission hoe hanokatra fiangonana. Hoe hanokatra fiangonana ty andafo fotra. Fa io mba mission kelitsika. Alleluia. Dia atsika io. Alleluia. Fandaranao ny linina. Maro ny teny tamin'ny voalohany. Misy mpanompon'Andriamanitra. Rehefa mandeha sitsitina olona eto amintsika eto zay izy dia aratsiny kely zay le mampalahelo ihany. Teneniny kely hoe sy en ligne zany nge tsy mety. Inona koa ny haim-panahazo nareo amin'ile en ligne. Dia tsika tsy mahazo mifamaly. Fa dia nenona fotsiny aloha le izy. Fa rehefa tonga amin'izay ny Covid nanao en ligne daholo amin'izay ny olona. Dia gaga amin'izay le hitan'le namana ambany teny hoe tsy aza mandeha amin'izany en ligne zany fa zareo koa ary nanao en ligne tamin'izay. Dia nitsika fotsiny izay tatỳ izay ay mety any le en ligne. Zary tiako tenenao dia zao mission samy men'Andriamanitra. Ary io tsy mahazo mifangalatra mission zany. Alleluia. Tsy mahazo mifangalatra mission zany. Misy karazana mission samy efa tsirairay avy mena mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Dia zay mission anao dia ataovy. Ny mission an'ity lehilahy ty lehilahin'Andriamanitra avy any Jody izy. Avy any Jody izy ho any Israely. Tsy nijanona tany Jody izy satria Rehoboama tsy mbola mila anarina. Fa any Israely misy mpanjaka ho anarina dia Jeroboama ny anarana. Dia io lehilahin'Andriamanitra io natsoina hitondra izany mission zany. Amin'ny anaran'i Jesosy nisy lehilahin'Andriamanitra avy tany Joda tonga tany Betela araka ny tenin'i Jehovah. Fa tena mbola teo am-panimpoantsampy mihitsy teo am-pandorona didikazo manitra mihitsy ny Jeroboama no nandalo izy rehefa mpanompon'Andriamanitra. Dia niteny izy realitaro izao lazain'i Jehovah indro izy zaza teraka ho an'ny taranak'i Davida Josiano anarany ary ho vonony ka ateriny eo amboninao ny mpisorona amin'ny fitoerana avo izay mandory didikazo manitra eo ambonin'ity eo amboninao ary taolan'olona no hodorana eo amboninao. Ary nanao fahagagana andro zay izy ka anao izao ny fahagagana lazain'i Jehovah indro hitresaka ny alitara ka hikorotsaka ny lavenina izay eo amboniny. Inona zany ny zavatra nitranga rehefa tonga ty mpanompon'Andriamanitra ty naneon'Andriamanitra ny heriny izy aloha. Nomen'Andriamanitra famantarana izy aloha. Hoe ity olona ity dia nomeko mission ary za momba azy. Zava-dehibe ny fomba an'Andriamanitra atsika. Zava-dehibe ny fanehoan'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray fa momba azy izy mba hinono ny olona azy. Jeroboama mila mihaino an'ity olona ity satria nahoana izy no anarina. Raha olona tsy nisy ositra, tsy nisy fahagagana niaraka taminy, ahoana moa ny hainoan'ny Jeroboama olona tahaka izany? Fa tena miteny izy hoe izao ny zavatra hitranga hitresaka io alitara io. Fa voalaina aloha izy Jeroboama dia tezitra izy. Nondreny Jeroboama mpanjaka ny teny lehilahin'Andriamanitra izay niantso teo amin'ny alitara teo Betela dia nanizitra ny tanany niara tamin'ny alitara izy ka ny hoe azoro io lehilahy io. Vao nanizitra ny tanany andeha sambotra andra lehilahy le lehilahin'Andriamanitra tonga dia maina ny tanany, tonga dia maina ny tanany, tonga dia lasa ohatry ny hazo. Izany ny herin'Andriamanitra rehefa ampitondrain'ny mpanompony. Dia manaraka izany nitresaka koa le alitara tanteraka le tenin'Andriamanitra dia tresaka le alitara dia nilatsaka ny lavenina raraka ny lavenina tao anatiny. Teo zany tonga dia resy lahitry izy moa izy ity Jeroboama fa tena momba n'ity lehilahy ty Andriamanitra. Porofon'izany dia nanaminy tamin'ny lehilahy izy hoe mba hifony amin'ny Jehovah ako. Alleluia. Resy lahitra zany Jeroboama fa
tokony fafamomba nyty le raha ty Andriamanitra ary mihaino vavaka ny lehilahy io Andriamanitra dia nangataka io mba hifony aho izy izy. Rehefa nifony an'ilay lehilahy dia verina tamin'ny laoniny izy, verina tamin'ny laoniny ny tanany. Dia nainviteny i Jeroboama ty lehilahy ty andeha hiakatra hisakafo any aminy. Io lehilahy io nefa ankoatran'ny mission izay ampanaovina azy dia misy didy lalàna fitsipika izay napetraka Andriamanitra amin'ity lehilahy ty rery ihany. Tsy ny olona rehetra koa ny tenenana an'izany fa izy ihany, zao le izy. Tsy miditra ao an-tranon'olona dia tsy mihinan-kanina misotro ny an-tranon'olona dia tsy miverina amin'ny lalana izay nalehany. Ankoatran'ilay mission zany dia io misy zavatra arahana ihany koa. Dia tsy nety izy. Tena voatohatra ny fakapanahy. Tsy nety niditra sakafo sy nina nefa mpanjaka no manasa azy. Dia lasa izy nandeha. Ary tsy miverina tamin'izay tany nalehany nakany Betely izy fa efa voalazany ny baiko dia zao tsy mihinana, tsy misotro, tsy mivahiny an-tranon'olona sady tsy miverina amin'ny lalana naleha dia lasa nitohizany any ny lalany. Fa zao nefa riavana malala. Rehefa manomboka ny 21 misy tantara mampalahelo be. Nisy mpaminany antitra anankiray tao Betely. Anetany amin'ny toerana izay efa nisy ny fanompontsampy. Efa tafakatry ny fanompontsampy ny alitara. Rehefa tafakatry ny fanompontsampy ny alitara dia tsy otsony zay Jehova. Ary rehefa tsy eo Jehova dia na mifaminanina eo aza tsy avy amin'ny Jehova. Zany angery avana malala ny zavatra misy. Dia ozy izy nandeha nianjehany le lehilahy le mpaminan'ny Jehova. Ilay nahazo baiko hoe tsy mahazo mihinana, tsy mahazo misotro, tsy mahazo mivahiny an-tranon'olona ary tsy mahazo miverina amin'ny lalana naleha. Dia nianjehany ity lehilahy mpaminany antitra ity le mpaminany avy ao Joda dia niteneniny hoe andao izy izy ndeha hiaraka amiko ianao izy eo any an-tranoko mba hihinan-kanina. Fa namaly any le mpanompon'Andriamanitra. Zaho izy tsy mahazo miverina hiaraka aminao na hiditra ny an-tranonao ary tsy hihinan-kanina na hisotro aminao, rano aminao aty aho. Satria tonga tamiko ny teny Jehova aza mihinan-kanina na misotro rano any. Raha aza miverina amin'ny lalana izay nalehanao. Mazava ny baikon'Andriamanitra. Ary ny problème dia zao ndraindraitsika ny olona mandray ny baikon'Andriamanitra ny hoe filambotsiara zavatra tsisy dikany. Tsy misy na zavatra hetsika ray rehefa nakanataon'Andriamanitra ka tsy misy dikany izany. Tsy misy. Fa rehefa misy zavatra tenen'Andriamanitra misy dikany avokoa reny rehetrarehetra. Ary voasaina lalina sy amin'ny fahendren'Andriamanitra reny zavatra rehetrarehetra. Tsika ray metritry ny akory zao ny dikan'le hoe maketsy dia makeroa misy dikany daholo reny. Fa zao rehefa niteny tary amin'le Jeroboama zany niteny tamin'azy andao hisakafo dia Jehova efa niteny fa tsy mihinana, tsy misotro, tsy miditra ny an-tranon'olona ako ary tsy miverina amin'ny lalana izay naleha. Tadidiny ny lesona. Voalohany aloha tsapa mihitsy fa nosoran'i Jehova izy. Andriamanitra tena nampiasa azy ary tena nijoro izy teo anoloan'ny mpanjaka. Fa rehefa tonga kosa ny ao tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra ilay mpaminany antitra izy. Ina moa dika ilay mpaminany antitra efa antim-panaza, efa ela netezany zany. Dia zao ny zavatra nitranga. Ndao izy hisakafo any amiko izy mbola tazominy ihany tena Jehova niteny tamiko hoe aza mihinana, aza misotro, aza miditra ny an-tranon'ny olona dia aza miverina amin'ny lalana naleha. Fa zao ny tenen'ny lehilahy le mpaminany antitra. Osy izy zako nye mba mpaminany ohatranao zako nye mba mpaminany takanao ihany. Ary nisy anjely nilaza tamiko araka ny teny Jehova hoe eto miverina hiaraka aminao ny an-tranonao izy hihinana sy hihinan-kanina sy hisotro rano. Kanjo laingana zany. Misy mpaminany kay mandainga. Tena misy ny mpaminany mandainga ary mpaminany antitra. Andrany tokony hitandremantsika. Satria zao lainga ny zavatra ny teneniny. Ary zany nge ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao rehefa izy mony tsy milaza fa ampiasain'i Jehova. Izy mony tsy milaza fa nitenenan'i Jehova. Izy mony tsy milaza fa nresahan'ny anjelin'i Jehova. Dia voanainao an'izay hoe mpaminany tany Joda na dia efa nifidian'Andriamanitra na dia efa nosoran'Andriamanitra ary nahajoro teo amin'ny 5valopolo isan-jaton'ny zavatra tokony hijoroany dia nijoroany. Fa tany amin'ilay 20 sy 20 isan-jato nidiran'ilay mpaminany antitra antsehatra
de niteneniny hoe za koa nge mpaminany za koa nitenenany Jehova de voafafa tao anatin'ny sain'ilay mpaminany evanjoda ny tenin'ny Jehova tamin'ny voalohany lasa liova Jehova zany tena aza mandeha fa ty misy olona miteny tamy tesy Jehova koa niteny tamy fa mandehana de nivily izy nandeha niakatra ny sakafo izy de ny sakafo aloha fa rehefa teo mpisakafoanana izy le mpaminany antitra mihitsy no nitenenany Jehova niteniny taminy hoe zao izy koa satria nandany tenin'ny Jehova ianao ka tsy nitandry radija nadidiny Jehova Andriamanitra ao anao fa niverina ninakanina sy nisotro rano tany amin'ny tany zay nandrarano Jehova anao hoe aza minakanina misotro rano de tsy ho tonga ny ampahasan-drazanao ny fatinao riavanao malala riavanao malala zava-dehibe ny fiharonan'Andriamanitra zava-dehibe ny fankatoavana an'Andriamanitra nandrahitra antsika zavatra kely de mivilivily kely ny andalana fa ngeza-be anatry an'Andriamanitra reny misy mission eo anoloanao misy mission eo anoloantsika misy tanjon'Andriamanitra tianao tonga amiko sy aminao tao anatin'izay mpimaso misaromany mpaminany anitra taminy hoe zako nge mba mpaminany Jehova zao ny tsara fantatritsika ravana be dehibe am'izao fotoana zao ny fotom-pampianarana zay efa mijoro be dehibe ny milaza fampanopin'Andriamanitra efa mijoro fa zao manina teny nanapavisika Maria teo tsisy naharay amreo ary ka hiteny amreo tsy nitenenany Jehova zany zako io zy mba mpaminany Jehova zako io mba mpaminany tahaka anao ihany fa zany hoe tenenany Jehova hoe dao zao ny atao de resy lahatra le mpaminany avany Jehova alleluia de lasa izy nivoaka tamin'le sitrapon'Andriamanitra misy zay ndray vo iresaka an'reto zavatra reto fa irabeatsy niresaka an'reto ao Afrika ao am'izao fotoana zao de miroborobo be mihitsy ny fiangonana ary miroborobo be mihitsy efa lasa ohatrany hoe asa fandraharana tsy Afrika reny moa zany fa indrindra ao Afrika efa lasa tafiditra anatina asa fandraharana zao ny fanokafana fiangonana de taka an'ireny mitondra orinasa reny mihitsy de taka an'ireny tena hoe hitanareo fa manokatra orinasa manangana business de mila matanjaka be mihitsy ny marketing mila matanjaka be mihitsy ny service marketing tena mila tena ohatr'izany zao ny fiangonana de samy manao karazana ohatrany hoe fisotomana mampalaza ny tenany sy ny fiangonana etiny mba hampisy olona tonga mba haresy lahatra ny olona tonga de zao ny zavatra ataony zareo mampiseho arena satria iny amo zany zao ny tsy ampin'ny olona am'izao arena nge zao ny tsy ampy amin'ny olona vola zao ny problème eto tany de fantatry zareo ohatry ny orinasa rehetrarehetra ihany ohatry ny orinasa rehetra de mijery hoe inona no secteur mbola azo trandrahana inona no ny zavatra azo trandrahana am'izao fotoana zao de fantatry zareo fa resaka vola ny tsy ampy amin'ny olona fa sairanana ara-bola zao ny olona de masagaga nareo raha mahita hoe olona pasteur dia tena hoe mampiseho arena ny sasany manana famantaranandro amin'ny volamena ny sasany manana tehana kely amin'ny volamena ny sasany manana jet privé sasany manana katikati ray amam-polony tena ngaminareo fa nahitanyle any misy pasteur zay Afrika ao tena raha cortège Donald Trump ngavany mety hitovitovy aminazy filoham-pirenena Amerikana fa tena misy motara mihitsy de tena hoe igagany vahoaka iny fa mandalo inona daholo ny antony reny ety nitenenana amin'ny olona fa mahomby ao aminy de mahomby ny ina moa zany ny fandrarano ao aminy mahomby ny ao amin'ny fiangonana de atao reny zavatra mba hisotomana olona daholo
ary betsaka amin'izareo tafalatsaka anaty lainga hitanareo tsara angamba misy an'le anankiray anisan'ny mpanan-karena manankarena indrindra pasteur manan-karena indrindra afrikana le hoe nanangana maty igny le hoe nanangana hoe maty de natsanga avy eo izy nivaky tratra ny lainga tratra ny mpanao gazety fa lainga le izy tratra ny enquête navoleta be de nifony izy de niaiky izy fanandainga efa misy pasteur malagasy na metrahany zany tanana azagaga zany nareo mbola tafiditsy ny lainga ihany koa satria teto de niteny le izy hoe ny kanjo lainga an'izany ny fanahy rehefa namarary de zana toetra zao toetra ny fanahy fa tsy ze rehetra miteny fantenenan'Andriamanitra ka hitenenan'Andriamanitra tsotra be angery avana malala no mahita an'izany tsotra be fa kio ny baiboly izy raha nabavy zana Monika fa kio ny baiboly ahoana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manoloana an'izany ahoana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manoloana an'izany fa tsy hoe angery avana Jesosy ny teny hoe mbola asa lehibe kokoa noho izany ary ny asa lehibe kokoa noho izany nge tsy noena manangana maty fa ny asan'i Jesosy inona moa nanangana ny kristianisme nanangana ny fonina kristianina ny asa lehibe miandry atsika de ny fampijoroana ny fahamarinana zay vonoina fa na de natao hoe Jesosy velona zany izy angery avana malala nanomboka tamin'ny Jesosy nitsangana rehefa naparitaka fa tsy nitsangana zany Jesosy fa nangalana ny mpianatra ary betsaka ny olona kivy sy ketraka amin'ny fiainana amin'izao fotoana zao satria mieritreritra fa nangalana ny mpianatra mifatin'i Jesosy fa zay eto mbola tonga mijoro miteny aminao fa velona Jesosy halleloia tena velona Jesosy inona moa ny hevitry hoe ndao iara inona mahatonga an'Andriamanitra tena aza mihinana misotra aza makao an-tranony aza miverina amin'ny lalana nale zao nge ravana malala ny firaisana latabatra de firaisapo firaisatsaina ahoana moa ny ahafahanao mandray fanasan'ny tompo amina fiangonana anankiray maniratsira ny didin'Andriamanitra tsika zao de manana fandraisana fanasany tompo indra mandresy ambolana zay de tsara fantatrareo zay eto amin'ny akira teo zay mivady reo zay mianaka zay tsy mandray fanasan'ny tompo amin'ny fiangonana hafa zany raha tsy amin'ny fiangonana zay mitovy zavatra hijoroana mitovy zavatra mitovy fahamarinana hijoroana sy hitoriana zany nge mahasary mpiaraon'Andriamanitra fa ity le olona ity neritreritry hoe ianao koitsy nitenen'Andriamanitra andoary fa tsy maninona fa antanina inona ny tenen'Andriamanitra taminao tsy misy olona mihitsy ao ka hitena za tsy nitenen'Andriamanitra nefa resaka asan'Andriamanitra no ataony fa betsaka ny fitaka betsaka ny lainga amin'izao fotoana zao ary misy fampianarana be dehibe hitanao mihitsy hoe fampianarana atao zay azahoana olona mitady zava-baovao tsika tsy hita zava-baovao mihoatra ny atao anatin'ity baiboly ty rehefa na malala ary tsy afaka mivoaka amin'io zany tsika tena be dehibe mihitsy zao fampianarana de mandinika anao taizara no nahitan'le olona zany sanatria tapahaizana amin'ny baiboly ny tena fa mba mandinika baiboly nge zavatra teneniko ange rehefa nafanaritra film Chosen hitanao malatsatra masony olona iny raha tena mahay raha tena mandinika ny ten'Andriamanitra ianao de fantatra fa misy zavatra tsy normal ao anatin'ny film ho tadidinareo zany rehefa manomboka mijeverina mijery mitomany tsika mijery hoe torotoro fo tsany tantarany Jesosy fa rehefa mandinika an'le izy ianao de fantatra hoe misy zavatra tsy normal ato ambadika misy zavatra tsy mampahazo aina ato ananinato alleluia ohatra zao hoe misy zavatra sika teneniko zay fa adiniko satria nisosika tampoka le saka Chosen teo ino moa zany maro ny zavatra ampianarina maro ny zavatra hoe ezahana hitetavana zavatra lasa anaovana buzz hitetavana zavatra hoe ty zao mbola tsisy nahita fa nde hiteneniko ty nefa le izy tsy zava-panahy tsy zava-panahy misy ary le izy tiany olona ampijoroana de toanany verset misy pasteur iny zao ny teny hoe Jesosy hono misy tatouage tena le hoe misy
ny apôkrify le volaza hoe de misy soratra hoe mpanjakabazaka sy ny tompontompo de ino ny vita tatouage amin'ny fean'i Jesosy. Zany hita zany ny fean'i Jesosy de misy tatouage hoe mpanjakabazaka sy tompontompo de izy hoe hitantsika man'Andriamanitra tatou eo izy izy. De miolaka ny olona hoe mahita zava-boavoary tena baolina révélation tsisy tany tsy révélation avy amin'Andriamanitra zany. Za kosa izy mantenena ny anjely nefa laingany zany. Inona zany ny olana roboka nanaraka an'ilay mpaminany antitra fa mandainga ilay mpaminany Jehova tena nampiasainy. Tinge tena nampiasainy tena nomeny azy ny ositra sy ny hery amin'ny nametrahany fitokisana anao mission. Lasa tanatin'ilay mpimaso voasarika any amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra izy. Mety hoe sika tsy fahotany zany nge mihinana sy misotro hoe tsy fahotany fa zao fotsiny tsy zay le sitrapon'Andriamanitra de mazava zay. Rehefa tsy zay le sitrapon'Andriamanitra de mazava zay. De ozy Jehova raha satria mandany teny ianao de tsy tonga any amin'ny fahazandrazanao ny fatinao. De inona zavatra andragny ny ala avy teo izy de ny vonon'ny liona. Ary le liona namono azy tsy nihinana anazy satria io liona io tsy manana mission. Andriamanitra zany na de nanafay an'ity olona ity ary ty mpaminany ty de mbola nanaja anazy any hoe ny fatiny tsy anakibon'ny liona mbola azona levina ny taolo ambany. Ny vonono le liona fotsiny jereo mahavanengy zany ny vonono le liona izy de le brika tsy nohan'ny liona izy tsy nohan'ny liona fa samy niandro olona tonga teo ny liona teo anoloany ny briky teo anoloany de ny fatiny ny apatra teo. Zany hoe zao zany Jehova Andriamanitra tena sarotiny amintsika fa Jehova Andriamanitra koa nefa tia atsika. Ary na de tapitra aza ny mission any de zao na de nitaola ambariny aza mbola niriny ny olona ny ary levina aminy satria zao an'Andriamanitra foana eo. Za zany ravana manara teny amintsika manao hoe rehefa tsika ampiasain'Andriamanitra de azatsika ambany zavatra zany. Misy ten'Andriamanitra kany amin'ny Luka bokin'ny Luka 12 maranako azy fa lavalava ny androany fa Luka 12 andininy fa Luka 12 andininy fa 7 Luka 12:47 nge vakitsika amin'ny anasosy hoe fa ilay mpanompo zay mahalala ny sitrapon'ny tompony any ka tsy miomana manao zay sitraky ny ka tsy miomana na manao zay sitraky ny fony de ho kapohana be. Fa zay tsy nanala kosa ka nanao zay zavatra tokony hikapohana azy de ho kapohana kely. Fa zay nomena be de be ny tadiavina aminy ary zay nampiterizina be de bebe kokoa no adinina aminy. Zao nge ravany tsy nge ravana manana fahasoavany. Tareo to anatin'io Jeroboam iny mifaminandry rehetra tsisy navitany zany hoe manatresaka altara zany. Fa de kasika azy fotsiny mpanjaka to de maina ny tanany. Enjana nge zany zavatra any anatin'le fahasoavana anatin'le mpanompon'Andriamanitra ty zany ka rehefa enjana ngeza be ohatr' zany ny fahasoavana any anatinao de ajao. Alleloia. Fa aza atao ambandrara fa ny anadinana anao koa de ngezanao izay. Alleloia. Ary ny ten'Andriamanitra amin'ny Galatiana de miteny ihany koa manao zay inge zay afafinao ihany jinjainao hoe Galatiana 5:7 aza mety hofitany anareo Andriamanitra tsy azo vazivazina fa izay afafin'ny olona ihany no jinjainy. Ka raha nametran'Andriamanitra ny tsara indrindra ianao atolory azy koa ny tsara de aza manaiky hofitana. Za zany miteny atsika manao hoe fidio ny zavatra jerena fidio ny zavatra raisiny fa tsy lamody zany etika ao zao de hitanareo mahatonga Madagasikara ohatrin'io. Hitanareo mahatonga Madagasikara fa maninona ary Madagasikara to mivavaka be tsisy tsy mivavaka fa maninona ary ohatran'io ny fiainana. De jereo fotsiny tsy mifidy mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra ao Madagasikara fa zay fa ny Afrika variana na de ampitirina be ositra be fotoana be tsy misy ohaty tsy zana toetra le fanahy mba taiza ny anganiny olona iny ohatra. Mba fantatrao hoe taiza ino ny anganiny olona araka ny telo tamareo ao Madagasikara misy pasteur telo lahy nametrahan'le pasteur mpandainga milaza fa manangana ino milaza fa manangana maty iny
nametrahandreny tanana satria volamena ny micro andry tsy volamena ny tehana keliny manamboly zany ndotsika metrahan'iny tanana fa tady ty fa mifanahan'ny lainga zay tao anatin'io de hifindrany am'le pastera nametrahan'ny tanana ary reny ihany koa de mamafy lainga ihany koa amin'ny olona zay mpanaraka azy de mifangaro daholy tsy tatsony inona ny fahamarinana fa zao fotsiny tokavonareo fa tena misy mpanomporavandra tsy misy ny lahy lehibe an'andriamanitra ozy ny olona ozy ry zareo de misy fidirana mihitsy nge de tohana mihitsy ny frean'le olona avany av zany eo ambadiky le izy zany de inona daholo ihany mbola tena fahamarinana ve tena zava-dehibe tsia mialatsiny fa tsy hoe mitsara fa resaboly resaboly to tetsorona marina resaboly resaboly fa zao avana malala tsika tsy ohatr'izay tsika manana ny ty boky ity alleloia de zay lazain'io no tanterahantsika tsy mbola naino anao teto fampianarana mivoana amin'ny ao am-baiboly araka tendrana babla zanamonika mera zanamonika koa ary mba mino anazy zany de miteny izy fa izy ninninona teneniko eto de amarininy ao am-baiboly aloha de za koa manasa anao zay teneniko rehetra eto amarino ao anaty baiboly fa raha misy tsy anaty baiboly zara teneniko de elao so de very so de mahavery anao hotain'ny tompany anao za matoky sy mino fa vorenany afatry lavalava androany satria somary nizavaina kely ma sy ny tenin'andriamanitra iny de lavalava kely ny fotoanatsika anao fa aza mataotrina fa tsy ohatr'izay foana akory ny alavan'ny fotoanatsika eto mino aho fa vorenao ny afatry zay asian'andriamanitra atao de atao zay zay atsain'andriamanitra atao de atao aza mivily amin'ny akavia aza mivily amin'ny akavanana fa tahin'ny tompo anky anao men'andriamanitra anao zay riny fonao tianao jesosy alleloia natsika zara fahatsapana anakiroa ihany olona roa ihany avelatsika mizara fahatsapana androany ny antony tena efa lasalasa be mihitsy ny fotoanatsika de olona ano miaratsy aminareo zay zara fahatsapana zany fa zay anakiroa tafiditra eo ihany no tsy maintsy izara fahatsapana de vitany anakiroa to de miditra amin'ny hiritsika dia marina fotoana efa lasalasa ny fotoanatsika izy ary no izara fahatsapana dia afaka teo de miantso izany olona izy zany alleloia raha misy moa zany izara fahatsapana alleloia loha tsika piditra olona izara fahatsapana rahavavy marina tiana zao ny tafiditra ao to de menanao fitenena iny azonao vary iny azo lazaina ary marina tiana makasitraka pastera tena nanamarika anandra zany de le hoe mila mitandronytsika amin'ny teny zay raisintsika satria ny tenin'andriamanitra de mahery io de arakaraka n'izay herina meny atsika iny koa ny tokony fanompoantsika azy ny fitandrematsika ozy izy zoky monika teo hoe fitandrematsika de famakina ny baiboly zahana toetra zany ny teny rehetrarehetra zay tonga eo amazontsika fa tsy zay tonga de ohatra hoe hoanitsika daholo zay zany ohatra ny fitsipika anankiray tokony arahantsika eo amin'ny fiainatsika misy an'izay discernement sy karazana hoe anare zany discernement de fasitsaika discernement sy obéissance amin'ny tenin'andriamanitra zany tsika fa tsy zay teny rehetrarehetra tonga eo amazontsika de raisitsika daholo de faharoa manaraka an'izany ny tenin'ny pastera hoe samy manana ny mission tsika eto ambony ty tany ty de tsy tokony fanaratsy amin'ny mission any hafa na manaratsy ny mission any hafa fa samy manana fomba fiasan'andriamanitra mitsikitsika ny sasany mety hoe mitory amin'ny fiangonana vata fa ny atsika mety hoe mitory amin'ny fiangonana ohatran'ny atsika ohatran'izao de tokony fanaja koa zany tsika manata izay de fatelo farany tena nafinaritra ana tamin'le tantara hoe rehefa nisaraka zany le fanjakana anakiroa de ny anankiray lasa nanompo ombina kely tsy matoky tena hoe misy andriamanitra ny araka ny nandikako azy
Ie, tratran'izay fitako izay tratran'ny ampo be loatra. Teo ihany koa zany ny ohatran'ny fahatsapako izy dia mankasitraka tahin'ny tompo daholo. Iany tsy lava-be ny anahako. Tahin'ny tompo Paster. Tahin'ny fa tsy lava-be ka ao tsara mihitsy. Amaranako azy tanteraka tokoa ity ny tena diniko. Hitanareo zany ny tena lafiratsin'ilay izy teo koa. Navakitsika ny andiny fahatelo amby telopolo farany amin'ilay mpanjaka voalohany toko fahatelo amby folo teo dia zao. Rehefa afaka zany, Jeroboama dia tsy mbola niala tamin'ny lalan-dratsiny ihany, fa mbola naka tamin'ny ankabeazam-bahoaka ho mpisorona fitoerana avo. Zany hoe ny tena probleman'Andriamanitra koa, le misy anasiana nataon'le olona, le mpanompon'Andriamanitra, tsy vitany izy ny vily lalana, le olona tokony averina amin'Andriamanitra, le mission tsy vita akory, tsy niala akory, tsy niala tamin'ny fanompotsamo akory Jeroboam, nefa nandefasan'Andriamanitra olona tena azo lazaina hoe tena mba nampiasainy mba nisositra. Mission zany tsy vita akory, zay zany tena anisan'ny perte be mihitsy zany ty ohatran'ny azo lazaina hoe gâchis be mihitsy zany ty zavatra ty le mission zay le izy mino fa voarenao zay afatry zay. Zavaritsika apiditra olona ray fandroany dia tapitra io dia vita moa zany fandroany io dia tonga dia hiditra miniritsika dia amarana ny fotoana mivavaka satria efa lasa ny fotoana. Ranavavy $100, anao ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka Paster amin'ny fitenenana dia mankasitraka koa nareo mianadahy tamin'ny toriteny Mambe, ny tena voaraiko androany ny fahaizantsika miaino izay lazain'Andriamanitra. Satria tia lelan'Andriamanitra tia izany hoe afatenen'Andriamanitra izy, fa nefa voafitaka izy tamin'ny mpaminany le hoe fa miteny hoe tenenan'Andriamanitra le antitra io dia lasa voafitaka izy. Dia zany amin'izay zany itsika dia mila hoe mahay hoe miaino tenen'Andriamanitra, mila miaino izay lazain'Andriamanitra amintsika. Zany hoe menana ny baiboly isika afahantsika hoe mba tsy ho voafitaka satria efa betsaka ny mpaminany amin'izao fa isika mila hoe mizaha toetra ny fanasany isika tokony hoe mifanaraka baiboly ve zavatra tenen'olona ty mba afahantsika tsy ho voafitaka. Zay zany teny voareko zany ny Pastera hoe fahaizana miaino tenen'Andriamanitra zay lazain'Andriamanitra dia mankasitraka anareo mianadahy Jesosy amary fity. Amen. Alléluia, mankasitraka indrindranao ranavavy $100 tamin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay Andriamanitra manankiray pasaona ane amaly fitianao dia mitombosa sy pasaovana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Ndaontsika anao ila anankiray dia aoriana zantsika tonga dia hivavaka amin'ny amalina ny fotoana sy hivavaka ho an'ny firenena. Sotranao na hatreny hatramin'ny fanina dia lavalava ary androany dia ho an'Andriamanitra indrindrany ny voninahitra ho tahin'ny tompony isika mianakavy. Ataontsika ary tira mahafinaritra be ity dia basitsika.
Jesosy malalo misaotra anao zay Jesosy amin'ny fotoana androany tena nitahinao mihitsy ny fotoana androany satria na dia sika tsy tapatomboka aza ny fotoana no ny connexion dia nitahinao ny connexion ka vita soamatsara dia misaotra ny amin'ilay tomponomponao zay tonga teto niatrika sy ny amin'izany fotoana izany misaotra ihany koa ny amin'ny teninao zay nampitondrainao androany dia ho anao rery ny voninahitra ary engany Jesosy mba mifanainao masy nitaritarana anay mba tonga anay tsy handeha afa-tsy amin'ny sitraponao tsy avandriamanitra dia rehefa mission omenao anay dia mbola mifanainao masina ny ampime anay hery ahafahanay manotontosana izany tanteraka misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny mpanomponao zay tonga teto ary tahio zany teny zany mba tsisy olatsaka an-dalana tsy hisy voatsainiko vorona piaza fa tena hoe amoa avy zato eny arivo fanavataperana aty anatinay tsiray avy ny fiainana mandrakizay misaotra indrindra Jesosy malalo midera sy nihaja misaotra sy mivonara dia fa anao hatramin'izay ka ho mandrakizay dia matoky sominao Jesosy malala fa mivoninahitra izay efa tolotsaianao dia tazominao anao mandrakizay dia izay any mba hotafinao an'izany voninahitra ao zay any koa dia mehoery atotosahana an'izao asanao zao dia voninahitra ao anao hatrany alleluia amen ampandatsika na vatsika $100 amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena $100 anao fitenenana Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana ta Jesosy daholo antsika rehetrarehetra dia anivavaka mitsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho amin'ny firenena Jehovandriamanitra rainay tsy tsara indrindra misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fahatanterahana tamin'ny fotoana androany ity nahazo lesona tokoa zay Jesosy mba tena hoe ifikitra amin'ny teninao reny ihany satria efa betsaka ny mpaminany samby efa betsaka ny teny zay tsy hevavinao misy olo tena hoe tenena zay rehetrarehetra nandray izany teny izany Jesosy dia afaho anay asoafoko masompananay fa tena hitodika amin'ny lalana iray ahafahanay manatanteraka ny zay mission zay napetrakanao amin'ny tsirairay aby satria zay rehetrarehetra rehetra dia nametrahanao asa lehibe daholo zay tsirairay aby Jesosy dia ahafahan'ny tsirairay aby Jesosy malala tena ahafahanay tena mifikitra tanteraka amin'izay teninao amin'ny lalany famarinanao Jehovandriamanitra dia izany ny famerenay Jesosy malala ho fanamasina anao ny hiamangy sy hikasika ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ary izao fotoana izao afaka amin'ny firenena tsy miafina amin'ny firenenay Jesosy mbola tena betsaka miaina dia hoe mivaroka fa nefa tsy amin'izay sitraponao tsy amin'izay teneninao fa amin'izay tenenin'olona amin'izay lainga amin'izay tenenin'olona Jesosy mampalahelo izany Andriamanitra betsaka no mpivavaka tena mpivavaka i Madagasikara io Jesosy fa nefa tsy arakaraka ny mampivavaka betsaka no zavatra amin'ny firenena io Jesosy malalo amindrafo amin'ny Madagasikara io Jesosy jereo mindrafonao io mba tsy malagasy na Jesosy atsangano mpanomponao reo
fa tena hoe toka amin'ny teninao Jesosy tena sikotra amin'izay lazainao tsy andeha amin'izay sitrapony izan'iza fa amin'izay sitraponao Jesosy tsy hainay manovana izan'iza fa anao no hametrahany izany Jehovahandriamanitra satria anao no mahatana zavatra rehetrarehetra anao no hametrahany firenenay Jesosy malalo moka ny sitraponao no tanteraka moka ny hanomokatra ny masonana tsirairay aby Jesosy malalo ahafahan'izy ireo tena ndray famonjena ndray tena milalana fambadina avy aminao satria betsaka anao izay Jesosy malala amin'izany fotoana tamin'ity androany ity voninahitra sy tera teo anao reriana voninahitra sy teo anao alleluia amen alleluia mankasitraka zareo raha vavy $100 Jesosy mahafitianao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany mariza foana amin'ny asan'ny tompo dia mankasitraka ihany koa andrazana Monique isika tamin'ny toloteny androany sy raha nampafisika Angela Rodriguez tamin'ny vavaka fanomboana misaotra nareo rehetra namaky teny mijoro vavolombelona ny zara-pahatsapana Andriamanitra manaraka pasoavana mahafitianareo mitombotra sy fahasoavana hatrany foana dia mariza foana amin'ny asan'ny tompo raha mbola sifika amin'andro Jesosy ka tany tompo venana soamatsaritsika dia raha pitra rodrayntsika eo na amin'ny ora tahaka izao dia samy tafandriamanitra daholo dia mirary tontolo andro mahafinaritra anao indray raha pitso Aki radio point radio indetrakatsainy.com mbola mandeha andro manala misy hotezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo lalina tany tompo daholo tsika rehetra amen